Namalfaty ny Léopards ny République démocratique du Congo ny Barean'i Madagasikara ho malalahady rehefa avy noreseny izy ireo nandritra ny lalao mandroso tamin'ny alakamisy. Resy ny Madagasikara tamin'ny sarainy ohatra ny RD Congo nandritra ny andro faefatra amin'ny fifanitsanana iadina ny tompon-daka eran-tany. Tsara fanomboana ny lalao an'ny Barea satria teo amin'ny minitra fahatelo dia efa maty nijivara kotory malala ny baolina saingy tsy nisy intsony ny baolina maty taorin'izay. Niezaka napiditra baolina ihany koa ny mpilalao sangany toa ny Samuel Motosamy ary nahazo koronera maromaro saingy sy namokatra ireny. Tsaratsara sy mafy kokoa ny vodilaharan'ny Barea tamin'ity indray mitoraka ity ka voaharo tsara ny sady-by nambena ny Matias Andriamamy. Ity no fandresena voalohany ho an'ny Barea taorian'ny 7 Novambra 2024. Ity ihany koa no fandresena voalohany tamin'ity fifanitsanana idirana amin'ny tompon-daka maneran-tany 2024 ity. Mbola mijanona ho amin'ny laharana faefatra ao amin'ny vondrona Andriany any FI Madagasikara raha toa ka i Tanzania no voalohany, Benin no faharoa ary RD Congo no fahatelo. Medaly volafotsy iray no azon'ny Mario Randrianarmana nateo amin'ny skajy latsaky ny 17 cm tany amin'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany ny bodybuilding tany Ouzbekistan. Medaly volafotsy iray toy izany ihany koa no azon'ny Maurice Marinjara teo amin'ny skajy latsaky ny 17 cm. Medaly limoroa kosa no azon'ny Nivo Zokandriataina teo amin'ny skajy vehivavy. Izy no nahazo naoty fahatelo tsara indrindra sy mahery ny 70 taona ka nitondrany medaly limoroa nody. Nanome tokony mbola hanome tsaratsara kokoa hatrany ireto atleta malagasy ireto amin'ny fifaninanana manaraka. Tanjinainy ny ampakatra avy ny voninahitra Madagasikara hoy Mario Randrianarmana. Maro ihany koa anefa ireo atleta no tokony ho andeha hiatrika ny fifaninanana ka mety ho nahafahana nahazo medaly misimisy saingy sy nanana ny enti-manana ny antohana ny tenan'izy ireo hoy ny taleny teknika nasionaly Abarimanjaka Randriamampianina noho ny fanampian'ny filohan'ny federasiona malagasy ny fibatana fonjam-by ary ny Randriamanarivo sy ny tsipaipaika nataon'ireo atleta sy ny orinasa tsy miankina moa no nahafahan'ireto atleta malagasy telo ireto nandeha niatrika ny tompon-daka maneran-tany tany Ouzbekistan. Nisehoana lozam-pifamoivoizana indray tany amin'ny lalam-pirenena fahafito androany alatsinainy maraina. Olona 110 no maty nandritra ny lozam-pifamoivoizana tany Ankaramena Ambalavao araka ny loharan-baovao avy amin'ny zandarmariany an-toerana. 12 kosa ireo naratra ary tsabona sy araimaso amin'ny hopitalin'ny Fianaratsoa. Mbola naty fanadihadiana ny mety ho nahatonga ny loza ny mpanao famitorana araka ny nambarany loharan-baovao saingy mety ho fialana lalan-dratsy no nahatonga ilay fiarany fatratra tany ambany tetezana ho hiatrany izy. Nandresy zay no nisy lozam-pifamoivoizana namoizana ny olona 12 tany Anteza, district Anambomasoa, any amin'ny lalam-pirenena fahafito ihany. Taorian'io loza io dia nanao fisavana tampoka tamin'ny lalam-pirenena iny ny foibe fanaramaso ny arolozan'ny fifamoivoizana ny DGSR. Nanome fampiofanana sy fanentanana ary anisan'ireo nahazo fiofanana nandritra ny 3 andro ireo mpamily miasa ao amin'ny kooperativa niaraka tany Anteza.